fikambanany maserakarmitany Masinda Joseph anankiray ao anatin'ny fianakavian'ny Carmel ny Carmelita Masinda Joseph. Eto fandriana no resahana tonga eto fandriana ny fikambanany Carmelita ny Masinda Joseph tamin'ny taona 1970. Dia ny fikambanana moa dia naoriny Leontine Jara, tovavy anankiray avy any Macon any Frantsa. Niaina ny aim-panahin'ny Carmel izy io ka tao indrindra no nitsiry ny faniriny te hanorina fikambanana iray miaina ny fikambanany Carmel fa kosa manao asa pastoraly any ivelany. Ny mampiavaka ny Carmelita Masinda Joseph dia miaina ny aim-panahin'ny Carmel izy zany hoe ny vavaka latsapaka, ny fiarahamoniny mpiravavy sy ny fiainana ny fahanginana sy ny fitokanana. Fa ny karisma na ny famezam-pahasoavana izay nomeny mameram-panorina kosa dia ny fiainana ny vavaka na ny oraison, ny fiarahamoniny mpiravavy na ny vie communautaire ary ny asa pastoraly izay ataonay eto fandriana dia eo ny sekoly. Misy ny préscolaire ka hatramin'ny secondaire. Amin'ity taona ity ny première promotion amin'ny 3e. Dia eo ihany koa ny asa pastoraly amin'ny alalan'ny fandraisana vahiny amin'ny alalan'ny accueil, maison d'accueil ho andreo olona izay hiala sasatra, ho andreo izay hivavaka ihany koa. Ankoatr'izay ny asa pastoraly any amin'ny fiangonana, any amin'ny paroasy, ny fampianarana katesizy, ny fiarahana amindreo FET ary indrindra ihany koa fa ny fiarahana amin'ny fikambanana MMLT sy ny AMLT izay fiainana manokana ny aim-panahy Masimbavy Terezy Jesoa zazakely. Fikambanana izay niforona tamin'ny 3 arivo tamin'ny fandalovan'ny Terezy kely teto Madagasikara. Dia ny aim-panahy Terezy kely moa no foizina amin'ny alalan'ny fikambanana io. Dia ny fiainam-bavaka misy dimiravavy zahay no fiainana fahanginana miaraka ny tanora 7 izay maniry ny ijerijery ny fiainan'ny fikambanana. Dia ny fanerasera aminay moa izy ireo. Ao ny classe de seconde ka hatramin'ny terminale. Dia ny fanerasera aminay izy ireo mijery ny fiainanay. Dia ny fiainam-bavaka zany ny fiarahamoniny mpiravavy ary ny asa pastoraly. Ho anareo izay maniry tanora hiditra atao amin'ny fikambanana ihany koa dia aza misalasala ny manantona anay eto fandriana. Afaka manome ny laharan'ny telefona izahay 034 99 648 14 na manatona amin'ny Leontine Jara no mpanorina ny fikambananay izay niainany aim-panahin'ny Carmelita Cloîtrée taloha ka atao no nitsirian'ny faniriny te hanorina ny fiainan'ny fikambanana Carmelita ny Masinda Joseph. Niaina ny aim-panahin'ny Carmel fa kosa manana ny fanomezam-pahasoavana na ny karisma amin'ny fiainam-bavaka, fiarahamoniny mpiravavy ary ny asa pastoraly. Naka ny anarana hoe izany no antsoina hoe Masira Eliana ataon'ny fikambanany Carmel Saint Joseph. Tompony andraikitra voalohany eto amin'ny collège Carmel Saint Joseph Andohamiro Fandriana. Marihana fa roa taona lasa zay no nosokafan'ny secondaire teto amin'ny sekoly fa hatrizay classe préscolaire sy primaire no misy teto. Dia raha pitahina amin'ny tamin'ny taon-dasa moa zany isan'ny mpianatra tamin'ity taona ity dia tena niakatra be tokoa satria raha tamin'ny taon-dasa izy 500 mahery tamin'ity taon'ity kosa 900 mahery. Ny atao zany moa dia satria ny fisokafan'ny premier cycle sy ny classe parallèle any amin'ny section primaire sy ny préscolaire.
dia amin'ny titonyty moa mankalaza ny fety-tsekoly eo ambany fiarovany Masinda Josefa izahay dia anisan'ny tanatoerana lehibe moa ny vavaka amin'ny mahasekoly katolika ka nisokafany zany tamin'ny alalan'ny lamesa izay notarihan'ny monseigneur Fidelis Rakotonarivo sy ny vicaire général ary ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny Didek. Dia ny fandaharam-potoana ihany koa tamin'ny andro androany araky ny maha hoe efa misy tanora ao amin'ny premier cycle dia nitanatoerana ny lalao ara-panatanjahantena izay nanasana ireo sekoly katolika rahavavy eto amin'ity toerana ity. Tsara ny manamarika fa aty amin'ny faritra Moromania dia ray ihany ny sekoly Carmel Saint Joseph eto dia eto Fandrina moa izany izay miara-miasa akaika amin'ny lycée Sagesse sy ny Elpescof izay sekoly katolika misy eto toerana. Dia raha mipitsy moa zany ny lamesa famaranana sady anasana ny rehetra ny kristiana rehetra eto amin'ny paroasy mipony fandrina rehetra dia farana amin'ny fakalazana ny fety-tsekoly eto amin'ny collège Saint Joseph izao amin'ity taona inambiroapolo sy roa arivo ity dia raha pitsy moa no andro fahatelo amin'izao fety izao ka lamesa eto amin'ny Carmel Saint Joseph zany amin'ny 6h maraina. Dia izany moa arahana sakafo malagasy amin'ny mafety azy ho an'ireo ray aman-dreny izay nasaina avy amin'ny fiangonana sy avy amin'ny fitondram-panjakana ary ny torakandro kosa dia hetsika ara-javakanto sy ara-panatanjahantena mbola mitohy raha-pitso ary misy mola iantsoantsika hoe soirée récréative izay anasana ny rehetrarehetra mba hiara hikorana. Dia zay zany no mamarana fandaharam-potoana raha-pitso amin'izao fety-tsekoly izao. Raha asiana resaka kely eo amin'ny vokam-panadinana misy eto amin'ny sekoly dia isaorana an'Andriamanitra moa fa hatramin'ny sekoly ny sekoly dia 100 mandrakariva ny vokam-panadinana ka araky nylazaiko tany am-piandohana dia hoe tsy misy afa-tsy ny préscolaire sy ny primaire hatrizay fa tao anatin'ny roa taona no nisokafan'ny premier cycle ka amin'ity taona ity zany no hisantatra izany BPC zany ny collège Carmel Saint Joseph dia hoentina bavaka mba ho tsara toy ny vokam-panadinana hatrizay izany tsara panadinana BPC fa amin'ny katolika ny collège dia manana ny teny fahineva izay atao hoe teny tsy tenerina fotsiny fa iainana sekoly dia ny hoe éduquer à l'autonomie, faire grandir en responsabilité, épanouir toute la personne. Zany hoe raha fitinina amin'ny teny malagasy ny hevitra izany dia hoe ny sekoly dia mamolavola ny zaza hanana fizakantena zany hoe ho maleo tena afaka mandray andraikitra olom-pirenena vanina. Koa ho antsika ray aman-dreny izay atao hoe mitady sekoly mamolavola ny zaza amin'izay fizakantena maolo-pirenena vanina ny sekoly Carmel dia mamolavola ny ankizy ho amin'izay ka tsy mianana fotsiny amin'ny hoe fahaizana ara-tsaina ara-pahaizana sy ny vokam-panadinana tsara fa mamolavola ny ankizy ihany koa ho amin'ny fiainana mifanaraka mahazanak'Andriamanitra sy ny fitondran-tena mendrika ka pédagogie maro moa no volavolain'ny sekoly mba taterahanay an'izay tanjona zay amin'ny ankizy satria ireo no avy ny fiangonana, ireo no avy ny firenena. Misalnya seru, boleh mat dulu zara, mana? Panasnya mau terus dengan saja. Ber.
बताना जरूर हमसे बोला खूब कदम बोला थे Azumanga sua, vai ir a
Daniela